nijoroany ny sampana fifoazana. Hanomana ny foamam-panahintsika sikariavana hanatrika ny tompo amin'ny alalan'izao fanompo-pivavahana izao. Ety ampiantohana ny diakona izay miasa, diakona sy olona izay miasa, tokony anjara amin'ity an'itya dia misy kajy mahatoky. Ny mitarika ny fampo-pivavahana kosa arak'izay efa hitantsika ny anatin'ny fandaharana eny am-pelatanantsika dia ny tena koa izay birao ny sampana fifoazana sy mandaparitany Antananarivo Atsinanana, ny mitondra ny tenin'Andriamanitra dia ny mitandrina ranomenjanahary sy lofirado marsiala izay tonian'ny sampana fifoazana Foibe FJKM. Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy mpamonjy. Sy ny fahatelo ary vita ny vavaka fiderana vao mipetraka isika. Ndeha isika nome voninahitra an'Andriamanitra ry havana manao hoe: hanandratanao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy hankalaza ny anaranao mandrakizay toy. Hankalazanao isan'andro sy hidera ny anaranao mandrakizay toy. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahaleazana. Hitarana rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandidy azy sy hanambarana ny asanao lehibe. Milaza ny voninahitra ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsaingy. Ny hery ny asanao mahatahotra no tenen'ny olona ary ny fahalebiazanao no lazay. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy hihogo ny fahamarinanao. Amen. Midera sy mankalaza ny mamy voninahitra ny anaranao zahay. Ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro. Mideranao zahay noho ny famotramponao. Mideranao zahay noho ny fitiavanao, satria izany fitiavanao izany mbola nahaverinay nanay ka nahatraranay izao alahady fa-13 volana marsa izao. Misaotranao indrindra izahay satria noho ny fitantananao ny fiainao fiangonana dia nahatratra ny 17 taona nijoroana ny sampana fifoazana. Mankasitraka anao indrindra ny amin'ny fitahiana sy ny fiarovanao ary indrindra ny fampaherezanao ny vahoakanao eto anivon'ny fiangonana afaka niara-niasa tamin'ny alalan'izany sampana fifoazana izany. Mangataka indrindra ny asan'ny fanainao masina ry izahay ankehitriny Tompo, hamenao anay amin'ny fifaliana, hitombonay amin'ny fahasoavana hatrany ao aminao Jesosy Kristy. Koa mangataka indrindra ny fanatrehanao sy ny fanamasinanao izao fotoana iombonanao izao izahay, fa izany dia ataona indrindra mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka
fanahy masina ny vavahana toy izany. Amen. Mipetraka ny fiainana. Henoy amin'ny fanajana ara-ketrindriavana ary eritrereto fatratra izao teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika tsirairay avy izao indray. Fa hoy ny Tompo, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Tanterao ny fanontonao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay manderaka amin'ny Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vaolombelony ka mitady azy amin'ny firehetrarehetra. Amen. Tamintsika izany riavana amin'ny maha-olombelona atsika dia tsy tanteraka mandrakariva isika mania sy mandrakariva eo anatrehan'ny Tompo koa ndehary antsika kehitriny hibebaka hiaiky ny tsy fahatanterahantsika eo anatrehan'ny Tompo ary hanaraka izao tonombavaka izao hivavaka isika. Dia Andriamanitra rainay izay an-danitro, misaotra anao izahay noho ny sitraponao izay nomenao anay tamin'ity an'ity. Menatra sy mangay ahy izay ankehitriny satria tsy nahatanteraka izany didinao izany, tsy nanao asa tsara, tsy nahatanteraka ny asa fanompoana izay nanendrenao sy nifidiananao anay. Koa ankehitriny dia misaotra anao ny amin'izao ratsy fotoana izao izay hibebahanay eto anatrehanao. Mandraha fonanay ianao Tompo ary aza mahafoy no mahasaraka anay ianao mba ahafahanay mbola manefa izay asa nanarahanao anay. Jiovy mandrakariva ny foamam-panahinay mba anjakan'ny teninao ary aoka izahay tena hiala amin'ny ratsy fanaonay ka tena hibebaka marina tokoa eo anatrehanao, indrindra ao anatin'izao fotoana ny karimy izao. Dia mifona aminao izahay fa raha milasanay sy izay rehetra vitanay teo anatrehanao tokoa dia tsy mendrika izahay na dia nianona ny anaranao aza. Nefa ianao dia Andriamanitra fitiavana ka mbola mamindra fosy miantra aminay hatrany. Koa ankehitriny dia angatahanay izany vavaka izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mbola mifona ho anay eo ankavananao Andriamanitra iray. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Rehefa nibebaka marina tokoa teo anatrehan'ny Tompo isika riavana, niaiky ny tsy fahatanterahantsika, ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay. Koa ankehitriny raha iso amin'ny finoana sy ny fanantenana eo hitsanganana ny teny famelan-keloka omen'ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo aminao, satria ny manatra ianao. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Izao dia izao no namono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Voavela ny elokao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mideran'ny Tompo ankehitriny. Fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra izay tsy saingy eloka ary tsy misy vitaka amin'ny fanahiny. Amen.
nafoko ny areny tany manankarenao mahita azy faly ao amiliry aho faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na dia mandraza-bola manao hoe faly ao amiliry aho raha meloka ao amin'ny famoizam-po tsy misy fahazavana Jesosy kosa manao ay mpandofa ny lapany voninahitra faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na dia mandraza-bola manao hoe faly ao amiliry aho koa satria voavela heloka teo anatrehan'ny tompo isika riavana dia ndeha isika hosa hanambara ny finoantsika eo anatrehan'ny tompo ka ndeha iombonantsika ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra mpanonjana sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalra nanapaka Pôntsio Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nihidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo akatrao any an-danitra nipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsyto avy any aviany zavetsomany nino ny fanahy masinao fiangonana masina manera zao tontolo zao fiangonana ny olona masina famainana-telo fitsanganan-tena maty ary fiainana mandrakizay amen. Fiangonana dia tonga amin'ny fotoana filazana ny raharahan'ny fiangonana isika riavana. Aorian'ireo raharaha sy asan'ny fiangonana dia hanao fanentanana ety anoloana ny solotena avy eo amin'ny AFF. Ireo taratasy voaray eo ampelantanana. Avy amin'ny fiaramientana Dorcas Antananarivo, Renivohitra sy ny manodidina. Araka ny sorotrasantsika 2024 dia hizara sakafo ho an'ireo madiniky ny tompo isika ny alarobia fa 4 aprily 2024 hisy fidirana indroa amin'izany. Ho fandaminana amin'io andro io ny tike zato voalohany dia hiditra amin'ny 7 sasany maraina ary ireo ambiny kosa dia hiditra amin'ny 10 sasany. Ny toerana tanterahana izany dia ao amin'ny FJKM Ambohijafy fanantenana. Aza dino ny mitondra ny anjarantsika
folo parkety isam-pitandremana. Sampanasa asa fitoriana ny filazantsara foibe. Araka ny tetiandro amin'ity taona ity dia ho tanterahana amin'ny 17 martsa ho avy izao ny komity lehibe ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara eto amin'ny synodam-paritany misy atsika. Izany dia atao ao amin'ny FJKM Betela Sud Ambohipo izay anomboka amin'ny 7 sasany maraina. Toy ny isan-taona ihany koa dia hanatanteraka ny hetsika opération fromage isika. Ary farany hanatanteraka ny fambolekazo ny sampanasa AFF eto Antananarivo sy ny manodidina ho fandraisana anjara amin'ny ezaka iombonana ao amin'ny azakazaka masina izay ataontsika amin'ny FJKM izany. Izany dia atao ao amin'ny andranon-drahotra Ankazo be amin'ny sabotsy 17 martsa ho avy izao. Avy amin'ny fitandremana isotry fitiavana sampana fifoazana ampy fity. Ny mpitandrina délégué, ny birao sy ny mpikambana ao amin'ny antonkom-pihira fifoazana isotry fitiavana dia faly manasa antsika mpianakavy ny finoana hanatrika ny fanimpom-pivavahana lehibe ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny 57 taona namoronany Rakotonirina Jean de Dieu filohan'ny sy mpamorikirany ampy fity hira ara-pilazantsara. Izany dia ataony sabotsy 17 marsa ho avy izao manomboka amin'ny 12 oratoandro ao amin'ny FJKM isotry fitiavana. Ny andinindinin izany dia azontsika atonina ao amin'ny fandrarana. Fikambanana mpiara-mamaky ny Baiboly. Te hampiasanao indray ny Tompo Jesoa dia ianao ilay novidiany lafo tamin'ny rany mba ho iraka hitory ny filazantsara ka hamonjena ireo tsy mahalala. Manomana fanofanana fitoriana filazantsara ny fikambana mpiara-mamaky ny Baiboly. Ka toy izao ny andinindininy. Ny fotoana dia 7 fa 20 ny 70 ary ny 130 martsa sy ny voalohan'ny volana aprily 20 sy 20. Amin'ny valora ny maraina dia amin'ny valora ka hatramin'ny 12 ary ny tolakandro dia amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ora sasany. Ny toerana dia ao amin'ny foiben'ny mpiara-mamaky Baiboly Antaninarenina. Ny sarany 16,000 ariary. Ireo lohahevitra iofanana amin'izany dia iraka lehibe, lalam-pamonjena, fitoriana filazantsara amin'ny ankizy sy ny tanora, fanomanana etsika fitoriana filazantsara, échelle d'Angèle, fomba fitoriana filazantsara ary fampiarana samihafa. Fitandremana akadindambo famonjena, sampana tanora kristianina antoko-pihira vonim-boahirana. Ato anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 5 taona ny journée dia manasa antsika andray anjara amin'ny grand tournoi 55 AMV Tsip Canette B 20 doublety izay ho tanterahana ny sabotsy 20 martsa ao amin'ny terrain frère Androtra Ambohimangakely route Petizaraina manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Matianina ny mpitsara ary misy ny fanomezana ho an'ireo mpandresy. Ny fandraisana anjara na droit d'engagement dia 30,000 ariary isaky ny groupe na équipe. Koa indro ampiarahanay amin'ity taratasy ity ny fiche d'inscription izay aterina alohan'ny anombohan'ny fotoana amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany ao amin'ny andro faninanana. Ny andindinin izany dia azontsika jerena ao amin'ny fandrarana. Araka ny fanapahan-kevitry ny birao mpiandraikitra foibe dia hisy ny fankalazana sy fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitsaharan'Andriamatoa Ranaivoary John Lucien Andrianjafinoro amin'ny asa fanompona. Ny andraikitra nosan'ny teto anivon'ny foibe FJKM dia andraikitra mampanampy ny filohan'ny FJKM roa ny fandimby nanomboka ny febroary taona 13 ary hitsahatra ny Desembre 20 sy 20 ho avy izao.
koa fifaliana no anasana anareo antsika iombona amin'ireto fotoana manaraka ireto. Ny fanokafana dia efa nitanterahana tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny ivony dia ny sabotsy fa 4 aogositra ao amin'ny FJKM Ambalavao Isotry amin'ny 7 sasany maraina, ary ny famaranana dia atao amin'ny FJKM Amboniloha Jerosalemako amin'ny 7 sasany maraina. Sekoly Alahady, sampana sekoly Alahady faritra avaratra Andohalo. Ny biraon'ny sampana sekoly Alahady ao anatin'ny faritra avaratra Andohalo dia mampatsiahy ny tetiandro sy ny dindinika tsara ho fantatra momba ny SAM. Ny sabotsy fa 4 martsa 2024 dia tontolo andron'ny mpampianatra sekoly Alahady izay atao ao amin'ny sekoly Viné Ambohimalaza, samy mitondra sakafo sahaza. Ny talata fa 7 aprily kosa dia fandraisana ny lisitry ny mpianatra hanao fanadinana. Avy amin'ny mpanazava stily eto Madagasikara, faritany tily Analamanga afovoany. Fifaliana ho anay sampana maitso faritra Ira Analamanga afovoany ny mampahafantatra anareo ny lalao ara-pirahalaina faritra ka mandefa ity taratasy ity ho fiomanana sady amin'izany. Toy izao ary ny andinindininy, ny fotoana dia 20 martsa 2024 avy izao amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny zaridaina Antaninarenina. Ny fandraisana anjara dia 5,000 ariary isan-tsokajy. Ny zavatra hoentina dia baiboly sy firana, sakafo atoandro 500 ariary isan'olona, fidirana ao Tsimbazaza. Fanamarihana vitsivitsy izay ampitaina, mila ara-dalàna ny fivondronana sy beazina tsirairay avy. Salama tsara, ajaina ny geste barrière, mitondra rano sy savony na gel main. Mila manana boîte à pharmacie isan-tsokajy. Avy amin'ny Institut de formation et de recherche pédagogique IFRP. Misaotra sy nideran'Andriamanitra fa tanteraka soma tsara ny etsika fanampom-pivavahana lehibe izay notanterahanay avy amin'ny IFRP taranja siantifika taona faharoa, izay notontosaina niaraka tamin'ny antoko-pihira ampifity avy amin'ny FJKM Isotry fitiavana ny sabotsy 10 marsa lasa teo tao amin'ny chapelle militaire Amparibe Betongolo. Koa tsy hainay tompona andraikitry ny IFRP Ambodinandohalo sy ny mpampianatra ary mpianatra ny tsy aneo fisaorana mitafotafo ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo amin'ny FJKM Ambadintafo tamin'ny fandraisanareo anjara rehetra tsy akanavaka tamin'ny tapakila sy ny fitondrana ambavaka tamin'izany rehetra izany, ka nazonay vokatra tsara tamin'iny mba anatraranay ireo tanjona izay kasainay tanterahana amin'izany. Ny taratasy voaray eto an-toerana. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana, ny fanavaozana, ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanantona ny voamera ao tokotany Atsinanana isaky ny alady fandraisana. Avy amin'ny vondrona volana sikitana. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fatanteran'ny vokatra tamin'ny alady fa 9 martsa lasa teo. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina, ny biraon'ny fiangonana sy ny kristianina rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. SLK. Mianatra iresika SLK ny alarobia fa 14 martsa sy ny asabotsy fa 17 martsa, samy manomboka amin'ny 2 ora sasany ireo fotoana ireo ao amin'ny Akany Ralbert ho fanomanana ny fandraisana anjara hira any amin'ny FJKM Ambatoroka ny alahady fa 20 martsa. Komity Jobily fa 20 taona. Antsoina ny mpikambana rehetra amin'ny komity mba
anatanteraka fivoriana anio aorin'izao fanompo-mpivavahana izao. Avy amin'ny Dorcas antsoina ny mpikambana ao amin'ny birao fa hanatanteraka fivoriana ny talata 15 martsa 2024 amin'ny 7 ora ao amin'ny Akany Ralbert Daniel. Avy amin'ny AFF Ambavahady Mitafy asaina isika mpianakavy ny finoana rehetra tsy ankanavaka ho tonga hanatrika ny androm-bavaka izay ho tanterahana sy ho tontosaina miaraka amin'ny AFF ao amin'ny Akany Ralbert ny sabotsy fa 17 martsa amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora. Androm-bavaka hiomanantsika mialoha sy milohany anatrehana sy anatanterahana ireo asa sy fandaharana asa taona 2024. Avy amin'ny STA ho fanomanana ny Christmas party izay hatao eto amin'ny mpiangonana ny alahady fa 20 martsa dia hisy répétition isika ny alarobia fa 19 martsa amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny Akany. Avy amin'ny Taniketsa ilazana isika ray aman-dreny sy ny mpikambana fa hanatanteraka ny fivoriam-be na ny AG isika ny alahady fa 17 martsa ao amin'ny Akany Ralbert ao ren'ny fanompo-mpivavahana no hanatanterantsika izany koa mifampilaza. Mivory ny birao ny alarobia fa 19 martsa ao amin'ny tokantranony dokotera Faly. Ny mpampianatra no mitady rakitra ny 20 martsa 2024 mandritra ny Christmas party. Komity Akany Ralbert Daniel antsoina ny mpikambana rehetra amin'ny komity fa hanatanteraka fivoriana voalohany ny alahady fa 20 martsa 2024 ao ren'ny fanompo-mpivavahana ao amin'ny Akany Ralbert. Avy amin'ny AFA haroso amin'ny 2 ora sasany ny fandraisana ny ankizy anio entanina ho tonga amin'ny 2 ora sasany amin'ny 2 ora ny mpiandraikitra ao amin'ny Akany Ralbert ny fotoana. Mpanazava eto Madagasikara izay mpiandraikitra mpanazava eto amin'ny Sampaty fivondronana faha-13 eto amin'ny FJKM Vadiny Tafo dia hanatrika ny lasy fiofanana mpiandraikitra eo anivon'ny faritany Analamanga afovoany ny 17 sy 20 martsa sy ny 17 martsa 2024 avy izao eny amin'ny lycée Nanisana. Koa manentana antsika mpianakavy ny finoana mba hitondram-bavaka izany lasy izany. Avy amin'ny Miasafia ny fivoriam-be ny Miasafia dia ho tanterahana ao amin'ny Akany Ralbert ny alahady fa 20 marsa amin'ny 2 ora sy sasany. Antsoina ireo efa nivoaka setela eto amin'ny fiangonantsika hanatona ny fandraharana mba handaminana ny fotoana ahafahana iarabana azy ireo. Makasika ny katekomena amin'ny heriny anio no hanolorantsika ireo zanantsika ao amin'ny katekomena ny baiboly amin'ny ireo katekomena izay andihany 20 sy 20. Rehefa nijana fotoana elaela ny fampandraisana an-trano no ny antony ame anara-pahasalamana dia ampandrenesina isika fa efa miverina izany ankehitriny. Filazana manjo. Sitrak'Andriamanitra no ny antsony ny malalanay Rakotoary Sarindra Avana. Teo amin'ny fa 7 taonany ny mampandeha antsika dia ny vadiny
ny zanany ao anatin'izany razafy mahery lika sy faneva ny zafikeliny ny raitapo aminy ny raitapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny a dia efa voapetraka any amin'ny fahasandrazany eny abe masoandro Ambatolampy Gara tamin'ny ray martsa 2024. Rehefa avy nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. Ny famangina ny avantsika dia efa no tanterahan'ny fiangonana. Koa manao izao taratasy fisaorana izao ny fianakaviana. Ny vadiny Rakotoary Olivier, ny zanany Razafimairy Lucas Faneva, Mianadahavy sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fakansitrahana fieno ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Vadiny Tafo tamin'ny fitototoana naneho fiaraha-miory ary nampahery sy ny tondram-bavaka tamin'ny namozana ny malalanay Rakotoary Sarindra Avana. Andriamanitra manaka-pahasoavana ny hamaly fity anareo. Dia toy izay ireo asa sy rarahan'ny fiangonana. Raky fisaorana ry havana. Misy ny avantsika izay nahazo fahasoavana avy amin'ny tompo dia manao raky fisaorana. Satria izao no ny ketan'ny fitiavany dia hamonjy sy hanandratra azy ho amin'ny avo aho. Satria malala ny anarako izy. Salamo faraiky amin'ny 90 ny andininy fa 470. Manolotra raky fisaorana noho ny fitiavana izay nomen'Andriamanitra ahy. Raky fisaorana 400 ariary mitsinjara toy izao ho an'ny paster Andrianary Soalain R1 ariary, paster stagiaire R1 ariary, taniketsa R1 ariary ary afa R1 ariary. Mangataka vavaka ho fitohizany izany fitiavana avy amin'ny izany. Izany vavaka izany dia ho tantarahantsika mandritra ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Dia toy izay ireo rarahan'ny fiangonana ry havana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ry havana malalo amin'ny tompo fifaliana ao antsika amin'izao fankalazana ny 70 taona ny safifa eto amin'ny FJKM Vadiny Tafo izao. Ny mandray mpanompon'Andriamanitra Razafy Also Voahirana izay nitarika ny fotoana izay biraon'ny fifoazana ao amin'ny synodam-paritany fahatsinanana synodam-paritany faha 12 dia faly miarabanao izay tompoko amin'ny fahatongavanao eto amin'ny fiangonana ankehitriny. Ary dia fifaliana ao anay ny mandray anao amin'izao fotoana izao ary isaoranay ny tompo manana olona izay afaka hanatanteraka ny asany ao anatin'izany biraon'ny fifoazana amin'ny synodam-paritany zany. Ka dia isaoranay indrindra faneitretena sy mifanekenao nanaika amin'ity fitariana ny fotoana androany fankalazana n'Andriamanitra amin'izao 70 taona fifoazana eto amin'ny fiangonana izao. Sora tompo. Dia toraka izany ihany koa ny ray aman-drem-pitandrina Ranomenjanary Solofo Rado Marsial izay tonian'ny safifa Foibe FJKM. Dia faly miarabanao zay paster amin'ny fahatongavanao eto amin'ny fiangonana FJKM Vadiny Tafo ary hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity voninahitra lehibe ho an'ny fiangonana izany fahatongavanao ary mahatoky izay fa tenin'Andriamanitra izay hoentinao amin'izao 70 taona ny safifa eto amin'ny FJKM Vadiny Tafo izao dia tenin'Andriamanitra izay hoentina hampahery sy entina hanohizana ny asa amin'ity fotoana rehetra androany ity. Dia izy moa zany no hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity. Ka dia isaorana indrindra ny tompo dia misaotra indrindra paster. Ay azafady mialatsiny ay moa raha matoko kay niaraka tamin'ny tato ka dia makasitraka indrindra tompoko. Azafady fa dino. Ny volonté tompo dia miarahaba manokana ny safifa amin'izao fahatraranareo ny 70 taona
izao Andriamanitra anafiery anareo amin'ny asa fampandrosoana ny fanjakany na eto amin'ny fitandremana na eo amin'ny toerana izay niantsony anareo tsirairay avy. Ao aminareo ny fahasoavany manana ampy. Amen. Ry havana, anomboka ny taom-piasana 2024 ny AFF na ny asa fitondrana filazantsara eto Ambavady Mitafa. Raha miresaka AFF dia tsaro fa ny fiangonana sy ny sampana velona ao aminy sy ny mpino rehetra no voafahatra ao anatin'izany. Somary tara ihany ny fanomboana noho ny toejava misy teto amin'ny firenena ny rivodozana ny tondradrano ny sesy izany. Maromaro ny fandaharana asantsika amin'ity taona ity. Fa ny misongadina indrindra dia zavatra roa: ny fanaovana tafika masina anatiny sy fametrahana ireo rafitra fitaizam-panahy roa dia ny maraim-bavao sy ny vondrombavaka isam-pahatra. Tsy adiny koa nefa fa natanteraka tafika masina tselatra itsika any Mandraka Betela FJKM amin'ity taona ity. Samihafa ny tafika masina iombonana izay niarahan'ny fiangonana rehetra tamin'ny taona, fa amin'ity dia tafika masina tselatra no ataontsika. Hitantsika amin'izany fa aoriana kely dia hisy andro iray atokan'ny AFF anaovana tatitra feno eo anatrehan'ny fiangonana ny asa vita nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 taona lasa teo iny. Ary amelabelarana misy kokoa ireo fandaharana asa efa voafahatra ho amin'ny ity taona 2024 ity izao. Dia hitantsika amin'izany fa asa maro mavesatra sy mitaky fanoloran-tena sy fanamasinantena izany. Ary izany no anomboantsika izao taom-piasana izao amin'ny alalan'ny androm-bavaka izay anana ny lohahevitra hoe manamasina ny tenanareo, fa raha mpitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Josoa 7:5. Ny mpitandrina Randrianarso Alain Ray aman-dreny eto an-toerana no hamahava zany lohahevitra sy tenin'Andriamanitra zany ho amintsika. Koa andeha hifampitaona isika amin'ny androm-bavaka ny sabotsy ho avy izao 17 Martsa 2024 amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny akany Ralibera. Mariana fa tsy hisy fikarakarana sakafo manokana fa opôzy kosa ny amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora dia ny tsiraray ny homana ny amin'izany na amin'izay toerana na sakafo hohaniny izany. Isaorana sady izay efa nivonona sy ny homana hanatrika izany androm-bavaka izany. Ary raha tsy afaka kosa ianao dia aza adiny ny mitondram-bavaka ny fiangonana sy ny asa fitondrana filazantsara baiko nomeny Jesosy ho an'ny mpianany sy ny fiangonana raha mbola tity an-tany izy. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Mbola misy ireo taratasy izay voaray eto am-pelantanana. Filazana fanorena tokantrano. Ramatoa Noromboangy Merline, Ramatoa Zanamasy Françoise, Andriamatoa Rakoto Armanana Mamtina Mivady, Ramatoa Miakatsoavina Aimé Eliane, Andriamatoa Rakotoniaina Iva Patrika Mivady, dia faly manasantsika hiara iombom-bavaka amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rakoto Armanana Miary sy Rakotoniaina Mampionina Pagela izay atao ao amin'ny FJKM Ziona Fanantenana Ambatobe ny sabotsy fa 4 Martsa 2024 amin'ny 10 ora sasany maraina. Dia mbola hisy ny fanentanana ara-pahasalamana. Dia mbola faly miarabantsika rehetrarehetra ny tenako mijoro etona misolo tena voameran'ny fahasalamana no fanentanana kely ara-pahasalamana ho antsika rehetrarehetra. Araka ny fantatsika sy ny efa mandeny amin'ny anao manjery maro samihafa ihany dia mbola misy tokoa ilay aretina atao hoe Covid-19, aretina izay aterak'ilay atao hoe coronavirus. Arety mandoza tokoa izy io ary tsy mifidy saranga, tsy mifidy tavan'olona fa mety ho vodaholy na lahy na vavy na lehibe na tanora na mahantra na manan-karena. Arak'izany
tena manendika n'izao tontolo izao mihitsy io aretiny io. Kanefa fantatritsika kosa fa misy ireo olona sasany karazan'olona marefa izay mety anao tranga misy fahasarotana na hoe forme grave. Betsabetsaka ny sarangan'olona manao an'izany raha tsy teny fotsiny aho hoe ny olona diabetika, ny olona manana tositra ambony, ny vehivavy bevoka, ny olona manana aretim-po sy ny sisa maro samihafa. Aza indrindra no nandraisana loha hevitra androany hoe ny hypertension artérielle na ny tositra ambony. Inona moa zany ny atao hoe hypertension artérielle? Rehefa maka tension zao tsika any amin'ny dom-pahasalamana na any an-trano dia misy taremarika anankiroa foana hita. Ny taremarika anankiray ambony iny ataontsika hoe pression artérielle systolique ary le anankiray ambany ny atao pression artérielle diastolique. Raha ohatra ka mihoatra ny 30 le pression artérielle systolique zany hoe le taremarika ambony dia misy hypertension zany olona anankiray, na koa mihoatra ny 20 mm de mercure lay pression artérielle diastolique dia misy hypertension ny olona anankiray. Araka ny fandinihan'ny zareo manampahaizana tany ivelany dia 2/3 ny olona mihoatra ny 5 taona dia misy hypertension artérielle avokoa. Zany hoe tena betsaka dia betsaka tokoa zany ny olona misy hypertension eto ambonin'ny tany. Ahoana nefa ny fomba fakana an'izany tension artérielle zany? Izy io tsy afaka lalaina fotsiny fa misy fepetra maromaro tokony arahana mba hatomombana tsara ny fakana le tension. Voalohany indrindra aloha ny olona laina tension tsy tokony matory fa tokony mipetraka izy zany. Zany hoe mitehana tany ny tongony, lamosina mahitsy tsara ary miankina amin'ny seza. Rehefa maka le tension dia tsy asiana lamba manembatsembana na manelanelana le hoditra sy le brasara. Ary farany olona tsy tokony avy nanao effort physique na hoe nihetsiketsika zany fa mipetraka tsara ny 5 minitra ary tsy ny sakafo sy ny foka sigara atao anatin'izay 5 minitra zay. Ireo zany no fepetra tokony arahana araka tension artérielle isika. Misy karazany anankiroa nefa io fiakaran-tositra io. Misy ny atao hoe hypertension artérielle primitive, zany hoe tsy fantatra mazava hoe inona ny antony nampiakatra le tension ny olona anankiray fa dia misy tension fotsiny izy. Dia misy koa ny atao hoe hypertension artérielle secondaire. Izy io indray dia fantatra mazava, zany hoe hita sotra le aretina mahatonga le tension le olona niakatra. Inavy ny voka-dratsy mety ateraka izany fiakaran-tositra zany raha tsy voara-maso sy voatsabo ilay izy. Mety ho tonga amin'ny atao hoe infarctus du myocarde na arrêt cardiaque amin'ny fahafantarantsika anazy, mety ho tonga amin'ny insuffisance rénale, mety ho tonga amin'ny AVC, eny fa mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana mihitsy raha tsy voara-maso ara-dalàna. Noho izany inona ary no fanaraha-maso sy fitsaboana tokony atao any olona anankiray misy hypertension artérielle. Karazana anankiroa no resahako aminareo androany. Ny voalohany indrindra dia mesure hygiéno-diététique, zany hoe fitaizana ara-piaina zany amin'ny fomba fiaina sy fitaizana amin'ny sakafo. Dia manaraka izay resaka kely ny amin'ny fanafody. Eo amin'ilay fitaizana amin'ny fomba fiaina sy ny sakafo betsaka izy ireo. Efa lazaina ombenimbeny ny hainao manjery na amin'ny dokotera koa mampahafantatra antsika rehetrarehetra ny amin'izany. Raha tsy ilaza fotsiny ny fanaovana exercice physique matetika zany hoe manao fampiasam-batana. Ilay fampiasam-batana koa nefa mba atao arakaraka ny taona sy arakaraka ny tanjaka, fa tsy hoe bebe na dadabe mpanaovana marathon akory. Dia eo amin'ilay resaka sakafo indray, rehefa misakafo dia sakafo ara-pahasalamana no hohanina. Sakafo misy voankazo maro loko, misy legioma maro loko, misotro rano tsara ary ahena ny sira, fa tsy hoe metsena ery amin'ny randria dia hividy mofo sy paty. Zany zavatra zany sady tsisy hery azo amin'ilay izy mihitsy, tsisy otrikaina azo aminazy mihitsy. Ny hoan'olona izay mifoka sigara sy misotro toaka moa dia tsara raha hajanona ireo satria ireo ny facteur de risque voalohany indrindra mampisy ny hypertension amin'ny olona anankiray. Ny fanafody tsy resaka lavabe amin'ilay izy satria natokana indrindra ho an'ny mpitsabo, ho an'ny dokotera zany, ireo ihany afaka miprescrire, zany hoe manome amin'ny fanafody mifandraika amin'ny tension anao satria maro karazana izy ireo. Ny mpitsabo ihany no manana fahefana manoratra sy manome, ary ny mpitsabo ihany koa manana fahefana manajanona le fanafody. Raha ohatra zany ka hoe misy olona anankiray manana tension ambony, tsy hoe milamina le tension rehefa maka any an-trano izy dia ajanony irery ihany le fanafody, fa ny mpitsabo ihany afaka manajanona anazy. Izay ny anton'le hoe tokony contrôlena foana, tokony misy dokotera manaraka zany olona anankiray izay manana tension. Raha antany atsika ato zao hoe izavy no misy hypertension artérielle, mety maro be ny anangatanana. Raha antany indray anefa avy eo hoe izavy no manaraka ireo fepetra sy fitaizana tokony
arahana ny amin'ny fitazanan'izany tension zany a mety miena le isy izavy reo mihina fanafody ara-dalàna ny amin'izany a mety mbola vo maiky miena le isy ny tension artérielle hypertension artérielle dia aretana anankiray a azo tsaboana azo arahana maso tsara ka tsy aloantsika ave misoroka toy izay mitsabo dia zay zany masaka azo natolotra ho antsika rehetrarehetra ny amin'ny androany a dia mirarosoa antsika ho samy lavitra ny aretana avokoa man'Andriamanitra rehetra voninahitra. Dia misaotra indreo tompon'andraikitra isan-tsokajiny isika tamin'ny alalan'ireny fanentanana sy ny asan'ny fiangonana ireny a fa ireny no anambarana fa velona ny fiangonana ary dia miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manohy ny fampom-pivavahana isika amin'ny alalan'ny fanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra. Dia ny atoko-pihira ao amin'ny sampana fifoazana miasa fia no anatanteraka ny anjara hira amin'ny alalan'ny hira fifoazana 450 fa tsy ho azy ireo ihany fa ho antsika rehetra izay fifoazana mahay izany hira izany dia anatanteraka izany hira izany isika 450. Fayanao maniraka no mandidy Siwo avia mba meteza ianao mba hitantana ny ditsy izay no misafidy Fayanao maniraka no mandidy Ny fahaizana faretsy ananana ihany fa ny afatrao ihany no lazaina Votsavava izay kely ery tsy mahay Ny fanahy masina andrandraina Ry Jesosy avia mba meteza ianao mba hitantana ny ditsy izay no misafidy fa ianao maniraka no mandidy Ry Jesosy avia mba meteza ianao mba hitantana ny ditsy izay no misafidy fa ianao maniraka no mandidy Raha eo imasonao sy izao tontolo izao Tsinotsinona tokoa iza Nefa ny anaranao rehareana izao Ka ny vonina hitrao mombanay Ry Jesosy avia mba meteza ianao mba hitantana ny ditsy izay no misafidy fa ianao maniraka no mandidy Ry Jesosy
am-pitsanganana no anatanterantsika ny laharana fahafolo ao amin'ny firana fifoazana ka ny andininy fahadimy anolorantsika izao rakitra izao. Tumpu isika teruasina fula si arena sirate ia nau nusitra ni uraisina fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana ka anomboantsika izany ny 10 minitra ho an'ny sampana sekoly alahady izay angatahana avy hatrany ny tompon'andraikitra ao amin'izany mba hitsangana. Vita ny 10 minitra ho an'ny sampana sekoly alahady dia tanterahantsika ny laharan-kira ao amin'ny firana fifoazana ihany fa 70 ny andininy voalohany dia hitsangana hisesy ihany koa ireo tompon'anjara ho amin'ny vavaka sy ny vakiteny. Rehefa vita ny vavaka sy ny vakiteny dia ataontsika eo am-pitsanganana ny laharan-kira fifoazana fa 70 ihany ny andininy fahatelo hitseanahantsika ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary sika riavana anatanteraka ny 10 minitra ho an'ny sampana sekoly alahady. Faly miarabantsika rehetra nahatratra izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Dia miaraba manokana ny sampana fifoazana nahatratra ny andro lehibe androany izay 70 taona ary miaraba manokana ihany koa atsika ankizy sy tanora rehetra. Dia manasa atsika ankizy sy tanora rehetra mba hitsangana eny am-pitoerana. Sokafantsika ny baibolintsika raha ankizy ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy fahenina dia ny tapany voalohany ihany. Ohabolana toko 7 andininy fahenina dia ny tapany voalohany ihany. Iaraka vavakantsika rakizy. Andriamanitra, saotranao izay satria omenao fotoana indray andrenesana sy ianarana ny teninao. Terizo aty anatinay izany teninao izany mba hitombo, mba hivelomanay ihany koa araka ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tantara kely anankiray aminareo rakizy tantarana zazalahy kely iray. Jeroma ny anaran'ity zazalahy kely anankiray ity ary tena tiany rainy izy ary izy koa dia natokony rainy. Rehefa tsy mianatra Jeroma dia fanaon'ny rainy no mitondra anazy mitsangatsangana tao amin'ny zaridaina biblika anankiray. Ary tao amin'io zaridaina biblika anankiray io dia misy tamboho avoavo izay ary fanaon'i Jeroma no miakatra eo amin'ny tamboho io. Ary rehefa tonga eny ambony eny izy dia asain'ny dadany misaoty. Dia misaoty izy
dia tatazany dadany eny an-tsandriny. Fanao ny dadany foana izany zavatra izany rehefa mitondra ny Jeroma mitsangatsangana ao amin'ity zaridaina ity ny dadany. Taty aoriana nefany dia ny lehibe Jeroma, ary araka ny fanaon'izy mianaka moa dia mitsangatsangana ao amin'ity zaridaina ity rehefa tsy mianatra. Rehefa nitombo taona sy nitombo vatana ary Jeroma dia niakatra teo amin'io tamboho fiakaran'io ihany, ary rehefa tafiakatra ambony izy dia nataon'ny dadany ny saoty, tsy nety tsony nefa izy, ary nieritreritra izy tao am-pony hoe raha tsy voatatin'ny dada dia enjera ary aratra, ary lasa natahotra Jeroma tamin'izay. Dia tsy nanaiky intsony izay nitenenin'ny dadany. Itsika koa raha ankizy hatramin'ny fahazazantsika dia matetika tsika mianatra sekoly alahady, mianatra ny tenin'Andriamanitra, ary ampianariny tsika atoky an'Andriamanitra. Rehefa mandalo ny fahatanorana nefa tsika dia mandalo olana maro samihafa, dia tsy manaiky intsony izay tenenin'Andriamanitra amintsika, fa mety izay zavatra eritreretintsika no tanterahantsika. Izany nefa dia tsy tian'Andriamanitra, fa tian'Andriamanitra tsika mba anaraka an'izay lazainy foana, akatoa anazy. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 7:9, maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Andao ary averintsika raha ankizy tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 7:9 tapany 1 io, ao aorianany 3, isa 2:3. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Ohabolana 7:9. Averintsika miaraka amin'ilay adresin'ilay tenin'Andriamanitra, isa 2:3. 7:9. An'ny ankizy vavy rehetra hoe an'ny ankizy lahy rehetra indray ara sy ny tanora lehilahy. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Ohabolana 7:9. Resin'le vehivavy ny lehilahy, ao ary miaraka daholo tsika rehetra, isa 2:3. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Ohabolana 7:9. Dia tian'Andriamanitra tsika raha ankizy anaiky azy amin'ny alehantsika rehetra, na mitombo taontsika na miha lehibe, satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe na dia mandra-pantitra ao aza dia tsy miova ao. Andriamanitra tokoa tsy miova na dia mitombo ary ny taonantsika. Dia izay no tenin'Andriamanitra no zarainantsika, dia mahazo mipetraka tsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao indray izahay no ity fotoana ity, ahafahanay mamaky sy miaino ny hafatra avy amin'ny teninao indray. Jesosy Tomponay feno fanahinao masina ireo izay rehetra hamaky ny teninao, ary izay tondra ny teninao koa dia mifanahinao masina ane no hitari-dalana azy mba ho voapita tsara ty aminay izay hafatra tianao ambara ankehitriny. Ny fonay tsirairay avokoa Jesosy
dia sokafanay mba hidiranao ary nyfanahinao masina no angatahanay ameny izany mba hiainanay ny teny izay voalazanao mba hahatonga anay ho mpiain'ny mpakatoa fa tsy ho mpiain'ny mpanadino. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka mamaky sy ny teny soratra masina isika. Izany dia hita amin'ny salamo. Salamo toko 5:1 ka hatramin'ny 12. Salamo toko 5:1 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, enoy ny teniko, fantaro ny eritreritro, enoy ny feo ny fitarainako, ary mpanjakako sy Andriamanitro, fa ianao no ivavahako. Jehovah, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao, ka hanandratra aho. Fa tsy misy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao, fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao. Tsy toetra aminao ny ratsy, tsy azo mijano eo masonao ny mpirehare. Alanao ny mpanao ratsy rehetra, aringanao ny mpiteny lainga, ny olona mpandatsatra azy mpamitaka, dia ataon'i Jehovah ho zava-betaveta. Fa izao kosa, noho ny habean'ny famindraponao, dia hiditra ao an-tranonao, iankohaka manatrika ny lapanao masina amin'ny fahatahorananao aho. Jehovah, tario amin'ny fahamarinanao aho noho ny amin'ny fampitahory ahy. Ataovy marina eo ny loko ny lalanao, fa tsy misy azo itokiny ny aloky ny vavany, ny ao anatiny dia tena faharatsiany. Fasana misokatra ny tendany, mandambolambo ny lelany izy. Eloha izy, Andriamanitro, aoka ho lavin'ny saina ataony izy. Roay izy noho ny habean'ny fahotany, satria efa nihodina taminao. Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, hioby mandrakariva izy, ka miarova azy ianao. Ka dia ho ravoravo aminao izay tiany anaranao. Fa ianao, Jehovah, mitahy marina, fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny hampinga lehibe. Filazantsara no soratany Jaona toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Jaona toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanamelika izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoelony, fa izay tsy mino kosa dia efa voaelo karaha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka latokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohany, fa tonga n'izao tontolo izao mazava, nefa aleon'ny olona maizina toy izay mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia makahala mazava, sady tsy manantona mazava, fa indreo hita miharihary ny asany. Fa izay manao marina kosa dia manantona mazava, mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Epistily ho an'ny Romanina toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Romanina toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Ahoana ary manan-kavaly va isika? Tsy atsy akory fa efa voalazantsika raha teo mpanota avokoa, na ny jiosy na ny jetilisa. Araka ny voasoratra hoe, tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy minia avokoa izy rehetra.
samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovana fitaka, ny poziny menarana no ao ambanin'ny molony, feno ozina ny fangidinany vavany, ny tongony mimana andratratra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masina, ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'ny mahalalàna, mba ho voatapina avokoa ny zavatra rehetra, ny vava rehetra, ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana fahalalàna marina amin'ny ota. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana. No anatanterahantsika ny larakira voalahatra. Oriafo masiny Jesosy, zahiriny firenena, iasanao koa aretindosy, zay andray ny famonjena. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ampitomboana aminareo manakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia fifaliana ny miara-manompo an'Andriamanitra miaraka amintsika menakavy amin'ity alahady faharoa amin'ny volana martsa ity, sady alahady faharoa teo amin'ny Karimy. Miaraba ny mpitandrana sy ny barao fiangonana, isika mpiara-mivavaka rehetra. Fa dia miaraba manokansika ny filoson'ny barao ary mikambana ao anatin'ny sampana fifoazana sy ireo siam-pitezana samihafa ao anatiny, mahatratra izao fahatelopolo taonany izao. Dia miara-misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany fahasoavany nomeny atsika izany. Ao anatin'ny asa vavolombelona moa no anehoantsika izany fifampiarabana sy fijoroana vavolombelona izany. Fa manaraka ny liturgia isika dia tonga amin'ny fotoana izay andraisana ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'izao toriteny izao. Eny am-pelantanantsika ny fandaharana misy ny teny faneva nyity fahatelopolo taona ity. Dia ny Efesianina 2:2 tapany voalohany sy ny Timoty 2:4 tapany faharoa. Ndery sika rehetra mba hiaraka mamaky izany teny faneva izany amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, tanterao ny fanomponao. 30 taona ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonana, dia nandray izany tenin'Andriamanitra izany ho faneva mba hitsinjovana ny 30 taona manaraka, fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, tanterao ny fanomponao. Andehany mba asaina hitsangana izay mba tanora moa zany lana vavy feno 30 taona miaraka amin'ny sampana fifoazana amin'ity taona ity, mba mitsangana hoe zay 30 taona tonga eto, zay tanora lana vavy feno 30 taona amin'ity taona ity nanomboka tamin'ny janoary hatramin'ny desambra. Tsisy 30 taona mihitsy. Aiza misy? Mba mikopakopa tanana kely manao kokoa. Izy zao feno 30 taona. Aty ambony ohatran'ny tsisy. Raha ihany zany misaotra ny tompo. Mazotoerana.
efa lehibe a zany 3 taona zany efa tsy ohatran'ny Jérôme tsony izy ro asena mitsambikiny efa tsy satsony zany hoe nareo fifoazany ety efa tena lehibe a tena ao anatin'ny fahamatorana angamby efa manambady mety efa mananjanaka azy saorana ny tompo zany reto tenin'Andriamanitra reto dia natambatra ilay Efesiana sy Timoty faharoa andraisantsika afatra lehibe dia ny raha ny tompo eto ary havana tsy isa mbolana na isa nalady akory a mahatoniany sambana fifoazana foibe no hitory tenin'Andriamanitra aminareo eto fa ny azo antoka dia mety andray mandeha any amin'ity taona ity dia mety amin'ny taona manaraka dia ny raha ny tompo eto aho hitondra afatra aminao amin'izao faha-13 taona ny sampana fifoazana zao afatra lehibe anankitelo no nampitondrain'ny tompo ahy ho anao amin'ity fotoana manokana ity amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao ny afatra voalohany a dia afatra ho fampatsiarovana anao ny afatra faharoa dia afatra ho fampandinihan-tena anao ary ny afatra fahatelo a dia afatra ho fampirisiana anao ireo zany ny afatra hoentiko nampitondrain'ny tompo ho anao amin'ity alady faharoa ity ao anatin'izao faha-13 taona ny sampana fifoazana zao ny voalohany a fampatsiarovana ny faharoa fampandinihan-tena ary ny fahatelo dia fampirisiana andeha ary andalantsika tsarairay avy reo ny voalohany a inona le voalohany teo afatra fampatsiarovana inona ary ny ampatsiarovan'ny tompo atsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao ao anatin'ilay afatra fampatsiarovana zany dia ny hoe tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao ahoana tsara hony tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao hoy izy eo amin'ilay tapany voalohany amin'ilay Efesiana zany hoe fa asany isika fa asany isika raha ny Efesiana toko faharoa andininy fahafolo a dia tsy afa-misaraka amin'ilay andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy akory andeha iarahantsika mijery kely vetivety ireo andiny soratra masin'ireo Efesiana toko faharoa andininy fahavalo fahasivy ary ny andininy fahafolo arao ary a fa ho vakina amin'ny anaran'i Jesoa fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare fa asantsika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy io zany a no lazaina hoe contexte ny avy ny teny hoe fa asantsika lazaina hoe tena asan'Andriamanitra Paoly apôstôly no milaza zany ho an'ny kristianina tao Efesiana tao Efesosy nahoana moa no lazaina sy tsindrina tsara hoe fahasoavana eny namonjenanareo finoana e asan'Andriamanitra ane ianareo ianareo dia tsy miasa fa asan'Andriamanitra no nanome anareo zany fahasoavan-dehibe zany fa inona loatra ny zava-misy tao Efesiana no dia tsindrina tahaka zany hoe asan'Andriamanitra ny ianareo nomen'Andriamanitra fahasoavana zao ry havana nisy fanompo-tsampina atsiravina sady tena nalaza tao Efesosy tamin'izany andro zany Efesosy zay tanàna lehibe anankiray nisy ny fandrosoana ary dia noheverina ho fandrosoana ny fananany Efesiana Andriamanitra manokana fananana inona hony Andriamanitra manokana ho azy ny anaran'io Andriamanitra io dia atao hoe diana tena mifona aminareo zay manana zany anarany zany tena neken'ny Efesiana io Andriamany bavy atao hoe diana io ny riariany fatratra ny fananana an'io ary dia ny tompon'ny fatratra io Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro ray nanarahana n'Andriamanitra ny apôstôly nitory ny tenin'Andriamanitra tao dia ny fanohatra sy ny fanandrana mandrakariva tamin'ireo mpanompo ny dianareo ny apôstôly ndray andro dia nisy an'izany fifanandrinana zany andinge mba jerentsika ny asan'ny apôstôly toko fa 7 andininy fa 20 sy ny andininy fa 4 asan'ny apôstôly toko fa 7
andininy fa 8 sy ny andininy fa 4 araho ary favakiny zany a amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny andininy fa 8 no tsika mamaky. Ary rehefa nandre zany ireo le olona atao Efesiana zany dia tezitra loatra ka niantso hoe ahoana hoy zareo lehibe dia nan'ny Efesiana. Avadika sika indray ny baiboly ao amin'ny 2:430. Fa rehefa fantatry ny olona rehetra fa jiosy izy dia niredina niantso tokony hora roa izy rehetra ka nanao hoe lehibe dia nan'ny Efesiana. Rehefa nandre ny filazany tsara zany ny olona atao Efesiosy dia miara-miredina izy rehetra hoe lehibe dia nan'ny Efesiana. Ny everiny fa lehibe n'olay Andriamanitra toriany apôstôly io diana io. Zao ry havana hatramin'izany a ka mandraka ankehitriny a dia misy mandrakariva ny hoe zanaky ny Andriamanitra. Ireo Efesianireo zany a dia lazaina fa zanaky diana reo, manompo sy manaraka ny fampianarana momba zany diana ny Efesiana zany reo. Fa ireto kristiany reto kosa dia zanak'Andriamanitra, dia manompo sy manaraka ny fampianarana momba ny Andriamanitra tompony io. Ry havana malala, isika kristianina ankehitriny koa, isika kristianina ankehitriny koa dia ampy tsy haivina androany ka omena zao afatra ho fampatsiarovana zao hoe tsaro fa inona zanak'Andriamanitra ny ianao. Ary soratra masina maromaro dia milaza an'izany. Raha tsy jerintsika ohatra ny Salamo 2 dia milaza hoe zanako ianao, za no niteraka anao anio. Andriamanitra no milaza amintsika hoe zanak'Andriamanitra tsika. Teo amin'ny fanaovana batisa dia lazay rehefa zanak'Andriamanitra ny olona ka ilazany tenin'Andriamanitra hoe fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Izay vita batisa rehetra zany dia zanak'Andriamanitra. Ary rehefa mandray ny fanahy masina isika dia ambara hoe ny fanahin'Andriamanitra no miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Androany dia mbola hampatsiarovin'Andriamanitra aminao fa zanak'Andriamanitra ianao. Inona nefa ry havana tsy maintsy ho tsapantsika ny amin'izany filazany zany hoe zanak'Andriamanitra ianao. Nisy adevitra tsotra nataony Jesosy Kristy sy ilay manam-pahaizana anankiray atao hoe Nikodemosy. Androany ty manam-pahaizana ity tonga atao amin'ny Jesosy Kristy dia nanontany hoe ahoana ny ataoko mba azahoako fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra. Dia gaga sy talanjony ty lehilahy lehibe ity dia nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy hoe ahoana no ahatongavan'izany. Iverina ny akibony reny indray va ny olona dia ho ateraka, satria tsy azony tsara hoe ahoana moa le ateraka. Dia nazavain'i Jesosy Kristy hoe ateraka ny rano sy ny fanahiny. Inona moa ny tiana ambara amin'izany ry havana? Tiana ambara amin'izany dia zao: rehefa misy ny atao hoe fahaterahana dia tsy miankina amin'ilay ateraka ny tanteraka io fahaterahana io, fa miankina amin'izy, miankina amin'ilay miteraka azy. Ianareo vehivavy zay vao avy nitsarovana manokana tamin'ny talata lasa teo tamin'ny valomarsa dia mahatsapa an'izany mihitsy hoe ilay zaza no teraka dia vokatry ny fanaintainana, vokatry ny tebiteby, vokatry ny fangiry firiana miatra amin'ilay miteraka. Ary aina ny renim-pianakaviana avokoa zany. Dia ny ray mpianakaviana moa mitebiteby eo maravarana sy ny sisa. Zany hoe ilay ateraka zany dia miandry fotsiny hoe hivoaka ao akibondrenina izy, fa ilay miteraka no miaritra amin'ny marary. Dia androany ampatsiarovina anao fa zanak'Andriamanitra ianao. Ary ny filazany zany tsy filazana tsotra fotsiny hoe zanak'Andriamanitra ianao dia vita eo, fa ny eo ambadika zany dia zao arak'ilay Efesiana ny vakina tamintsika teo manao hoe fahasoavana ny namonjenanareo tsy avy aminareo zany fa avy amin'Andriamanitra. Fa asantsika, fa zanak'Andriamanitra isika dia miasa eo amin'ny fiainantsika mandrakariva Andriamanitra. Ny mahazanak'Andriamanitra tsika zany avy amintsika sa tsy avy amintsika? Tsy avy amintsika, fa avy amin'izy, avy amin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika.
ilay andriamanitra misahirana eo amin'ny fiainantsika ary ny faratampony zany fahasahirana n'andriamanitra zany tsy zavatra mora sy tsotra kory fa ny zanan'ilay tokana no nomeny ho fanavotany atsika dia tsy mijanona eo ihany azy fa hoy izy eo amin'ny Isaia 5:1-10 manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany sambatra ianao zany raha mba mandray izao afatra izao ka mahatsiaro androany hoe zanak'Andriamanitra misahirana tamiko Andriamanitra ary mbola miasa sy misahirana amiko Andriamanitra ka tsy ataoko tsinitsinina zany momba an'Andriamanitra zany eritrereto fotsiny aza hoe misy olona anankiray ny mirendre service anao hoe miala tsiny amin'izany fiteny hafahafa zany misahirana aminao mihitsy le olona ao anaty orana andro vitsivitsy dia farafakely ny inona nomenao azy fisaorana raha misy manome zavatsoanao kinga amin'ny teny hoe mahazo saorana le olona na dia ora fohy dia fohy sy andro vitsivitsy ary no nisahiranany taminao fa jerehany Andriamanitra misahirana aminao hatreo amboka ka mandrakanitra mandra-pahanitra reo ny tompo mandra-pafotsy volonareo dia manino izao ihany no misahirana mitondra sy mitrotro anareo tonga eto ianao androany ry havana tonga eto ianao androany miara mivavaka isika miara mankalaza an'Andriamanitra noho izao 70 taona sampana fifoazana zao ampatsiahivana sy ampatsiarovona anao fa zanak'Andriamanitra ianao matoy ianao mbola toy izao dia mbola eo Andriamanitra misahirana ny aminao resahana moa teo hoe misy an'izany tranga fahasarotany zany zareo voamerany fahasalamana dia hay zareo tsara hoe rehefa tratra zany fisiny zany kagravy zany dia tonga eo ilay tavoangy lehibe misy ranotro mangotragotraka izay dia apetraka eo amin'ny oron'le marary hay zareo tsara ny fandehan'izany zavatra oxygène hono ny anarany vidiny iny a fa tsy zaraina fotsiny a ary misy vidiny fa ianao mbola misahirana aminao Andriamanitra manome anao gratuit 24/24 7/7 365/365 rivotra iainanao isan'andro sanandro mbola misahirana aminao Andriamanitra mialohan'ny alanao eto ity fiaraha-mivavaka ity dia aoka ho kristianina mahatsiaro ianao fa zanak'Andriamanitra ary tsy eto ihany fa any amin'ny fijoroana vavolombelona ataonao dia zanak'Andriamanitra sahiran'Andriamanitra ianao ry fifoazana malala 30 taona no nijoroan'ny fifoazana teto amin'ny fiangonana ny sahirana tao anatin'izany Andriamanitra ka nampijoroanareo ho zanany dia ampitsiarovana ianao androandro fifoazanao zanak'Andriamanitra ianao dia mijoro mandrakariva ho zanak'Andriamanitra fa mbola misy zanak'Andriamanitra eto amin'ity firenena ity eto amin'ity fiarahamonina ity matoa Andriamanitra mbola tsy mandrava azy zay no afatra voalohany ry havana ny afatra ho fampatsiarovana anao inona le afatra voalohany tsarovo fa zanak'Andriamanitra ny faharoa dia afatra ho fampandinian-tena dia zao le afatra fampandinian-tena manao hoe dinio ary fa natao hanao asa tsara ianao natao hanao asa tsara ianao natao aninona hony ianao natao hanao asa tsara hoy izy hoe fa asany isika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zao tsy maintsy lazaina mazava amin'ny zanak'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra manao hoe tsy maintsy misafidy ny olona anankiray eo anatrehan'ny fitoriana filazantsara madio nataon'ny misionera nataon'ny fifoazana ihany koa ny amin'ny hoe na ianao ho zanaky ny mazava na ianao ho zanaky ny maizina na ianao ho zanak'Andriamanitra na ianao ho zanaky ny divoly natao anao asa tsara isika nde topazatsika maso aloha ny Isaia 7:20 andiny faraka amin'ny 20
dia azavaina amintsika amin'izay ny mahakasika an'izany hoe tena mandiny tena ary fa tena natao anao asa tsara ny ianao hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao hoe Isaia 3:7 andiny faraka amin'ny 20. Isaia 3:7 andiny faraka amin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao olona noforoniko ho ahy izao no anambara ny fiderana. Zanak'Andriamanitra zany tsika noforoniny asan'ny tanany dia noforoniny tsy ho amidiny na ho zarainy ho an'ny maizina fa noforoniny ho an'izy noforoniny ho azy. Ary dia eo tsika manazava azy noforon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ianao. Dia ny fampianaran'ny fiangonana ao amin'ny fiangonana voalohany dia tena manasikasina izany. Raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny hoe efa nalaina niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga ny olona. Ary tsy zany ihany fa ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 12:12 dia milaza mazava manao hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao satria zanak'Andriamanitra ianao dia manaova asa tsara fa aza manaraka ny fanao zao tontolo zao raha manompo maso ny amin'ny fomba sy ny atao zao tontolo zao mantsika riavana dia miorikoditra tsika. Fa hatraiza moa ny faharatsiany eto amin'izao tontolo zao ty nanomboka tany amin'izany tanàna ny Sodoma sy Gomora zany zay perikopantsika voatsela kory faharatsira miopapana mihoatra noho izay nietrereta fandravan'Andriamanitra satria mpamaly faharatsiny izy. Ary amin'izao vanim-potoana ieny antsika zao dia tena hita mihitsy fa mianaka eto amin'izao tontolo zao faharatsiny. Ny anton'izany mantsy dia zao ry havana nona ny fanahin'ny olona. Maninona ho ny fanahin'ny olona? Nona ny fanahin'ny olona. Fantatrao ve ry havana ilay fahendrena malagasy manao hoe raha nona ny vatana vezivezy ho fanana. Izy iny mantsy rehefa jerena dictionnaire eny mikatso eny dia misy toyany izy iny hoe raha nona ny vatana vezivezy ny fanahy teboka mampaingo. Raha nona ny fanahy dia tsy hainareo ve raha zao le toy fahambarako aminao. Raha nona ny vatana ho fahendrena malagasy dia vezivezy ny fanahy. Fa raha nona ny fanahy miabiby ny vatana. Maninona ho ny vatana? Miabiby ny vatana rehefa nona io fanahy io. Dia io hitantsika eraka zao tontolo zao io eo fiarahamonina misy atsika io ny habibiana ataon'ny olombelona. Habibiana ataon'ny olombelona. Raha tsy laza fotsiny feno tanora eto a taiza ianao no nahita biby vavy mifanambady amin'ny biby vavy efa mihoatra noho ny biby zany. Taiza ianao no nahita biby lahy mifanambady amin'ny biby lahy mihoatra noho ny biby zany ohatra fotsiny zany. Taiza ianao no nahita biby mamono ny zanany zany fa nilanana zanaka abibiny zany. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo fanao n'izao tontolo zao zany fa asantsika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara olona noforon'Andriamanitra ho azy isika noforon'Andriamanitra ho azy ao anatsika ny finoana ry havana zay lazany Jesosy Kristy manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko ny ataony koa ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy Kristy. Zany no asan'ny kristiana natao hanao asa tsara tsika. Ilay mahazanak'Andriamanitra sika zany dia aseho atsika amin'ny alalan'ny asa tsika andavanandro. Mangalatra ve zanak'Andriamanitra? Eny sa tsy valina? Misy loko ve zanak'Andriamanitra? Manao kolokolo ve zanak'Andriamanitra? Aloha tsy tohizako tsony fa milaza hoe tsy anenareo e isike androany ary aty am-piangonana fa rehefa any amin'ny birao any anie rehefa any amin'ny toeram-piasana any anie rehefa any am-pianarana any anie mbola mangalatra ihany ny sasany. Misy aza mpianatra manao hoe atao hoe mangala tahaka izany. Inona ny fototeniny zany?
Hitanao zany mpianatra kristianina tsy manao an'izany ary tezaina an'izany fa asantsika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Tsakano an-tanan'izay mpianatra eto tsy mangala tahaka amin'ny mpianatra kristianina maninona hony ohatra fotsiny zany, ohatra fotsiny zany. Mitaizan'izany aty amin'ny fiangonana dia magaga tokoa ry havana no mbola ametrahan'ny mpino sy ny fanevatevan'ny tsy mpino manao hoe be kristianina neto Madagasikara nefa atao zao ihany ny fiainan'ny Madagasikara tsy mitaiza mihitsy ngamba ireo fiangonan'ireo hoe manao an'ireo fiangonan'ireo hoe tsy ry havana. Androany zao dia miteny sy milaza an'izany isika manao hoe asantsika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Zanak'Andriamanitra ianao tsarovy zany natao hanao asa tsara ianao tsy aty am-piangonana ihany fa amin'izay asanao rehetra ny asan'ny tananao dia fijoroa vavolombelona mazanak'Andriamanitra anao. Jereo anie firenetsika kristianina daholo na ny mpitondra na ny oentina kristianina avokoa ireo tompony andraikitra samihafa any amin'ireny borao-panjakana sy ny sisa ireny maro amin'izy ireny ny kristianina fa hatraiza fijoroana vavolombelona mazanak'Andriamanitra tsy teny amin'izay tsy tonga eto isika fa ianao izay tonga eto aloha tsaro fa zanak'Andriamanitra ianao. Ny namoronan'Andriamanitra anao dia ho azy fa tsy ho an'ilay ratsy dia tanterao izay ambarany tompo aminao fa asany ianao asantsika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara dia mandiny tena amin'izany tsika amin'izao karemy zao mandiny tena hoe za tokoa ve zanak'Andriamanitra dia ahoana ny asako fa ny tsy mety indrindra dia ny hoe zanak'Andriamanitra ianao kanefa asan'ilay ratsy ny ataonao fa zanak'Andriamanitra tsika asan'Andriamanitra tsika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Fotoana ny karemy zao fotoana karemy zay tena fandinihan-tena kanefa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fandinihan-tena fa tena mitarika atsika ho amin'ny fibeba mibeba raha zanak'Andriamanitra ianao kanefa mbola nanao ny fanao n'izao tontolo zao sy ny faharatsiny ihany fa amin'izao sisa zao mitaonanao ny tompo mba tsy hiara ny fahatezerana ianao satria Andriamanitra mamaly ny faharatsiny izy. Zay ny afatra faharoa ry havana roa zay ny afatra nampitaina aminao. Nisy afatra fampatsiarovana teo zay nilazana taminao hoe tsaroa fa zanak'Andriamanitra reo. Faharoa teo dia nisy afatra fampandinihan-tenanao zay nilazana fa natao anao asa tsara ianao. Fahatelo sahady dia hijanontsika. Misy afatra kosa nefa androany ho fampirisihana anao afatra fampirisihana manao hoe ataovy izay nekenao. Maninona hony tanterao ny fanomponao. Timoty faharoa toko fahefatra ka ny andininy fahadimy. Io ndray dia tsy afaka misaraka ny andininy manontolo. Timoty faharoa toko fahefatra andininy fahadimy. Dia ary mba jerentsika izany andininy soratra masina izany. Andininy fahatelo fahefatra ary andininy fahadimy no mifandray ao anatin'io andininy soratra masina. Timoty faharoa toko fahefatra andininy fahatelo fahefatra ary andininy fahadimy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa avy ny andro izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy kilemy fa angidihidy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra ny areta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelistra tanterao ny fanomponao. Paoly apôstôly ihany no mampianatra any Timoty. I Timoty zay tovolahy anankiray tena nazoto tamin'ny fanompona. Tovolahy anankiray zay tsy nanam-po anankinana andraikitra lehibe ny amin'ny fitoriana filazantsara raha tianareo ny amin'ny fitondrana ny fiangonana. Tsy tao an-tsainy Timoty velively zany hoe andimby any Paoly apôstôly amin'ny asa fitoriana filazantsara izy. Hitany tsara mantsy ny hamafiny zany atao hoe mitoro filazantsara zany. Fatany tsara ny fisin'ireo
olona zay manam-pahaizana amin'ny family voliana sain'olona fatantsara ny fisin'ireo manam-pahaizana izay mitondra fampianarana mifanohitra amin'ny filazantsara zay torin'ireo. Dia eto Paoly apôstôly milaza aminy hoe eny ary tsy eo fa ianao no tendreny. Saingy zao aza matahotra ianao. Misy amin'ireo olona ireo mitondra fampianarana fahafa, tsy tiany ny fampianarana zay entinao. Mangidy sofiny izy te hiala amin'izany dia anangana mpampianatra hafa izy. Fa ianao kosa, zay zany le temin'ny andiny fadimy, fa ianao kosa dia lazaineo le ambara. Inona tiana ampitaina amin'izany ry avana? Misy karazan'olona hafahafa eto amin'izao tontolo zao, tsy tia filazantsara, manenjika amin'ny fiangonana, manenjika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Misy zany sa tsy misy? Fa ianao kosa tanterao ny fanomponao. Dia tena teny fampirisihana tamin'ny Timoty zao ataony Paoly apôstôly zao hoe ianao tanterao zay nekenao. Ka le nekenao tsy hoe anara-diay amin'izay alehako fotsiny ihany akory. Ilay nekenao tsy hoe iaino zay filazantsara toriko fotsiny akory. Ilay nekenao tsy hoe hijery ny fifanandrinako amin'ireo mpampianatra diso ireo fotsiny akory. Fa an'izay nekenao dia ny hoe Jesosy Kristy ny nekenao. Jesosy Kristy ilay mampianatra. Nefa koa Jesosy Kristy tsy nampianatra ny apôstôly fotsiny ihany fa rehefa niakatra ny an-danitra izy dia naniraka an'ireo apôstôly ireo. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo. Matoa zany ny olona anankiray nanaky anara-dian'io Jesosy Kristy io dia tsy niaino azy fotsiny akory. Tsy ny hijery azy fotsiny akory. Fa amin'ny fotoan'andro izay nofidiany Jesosy Kristy dia lazainy amin'ny Jaona 5:12 zay tenin'Andriamanitra ahitsika tsara manao hoe tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary aretany vokatrareo. Dikan'izany dia zao io fanarahana ny Jesosy Kristy io fahalorantenanao amin'ny maha-kristianina io tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe tonga aty am-piangonana ianao dia manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sao mamonjy dia mijanona eo. Fa misy asa ny rahana anao. Asa raha mba malaza aty aminareo zany hoe kristianina tsotra zany. Fa ny fiangonana sasany hono misy an'izany. Inona ny sampana misy anao amin'ny fiangonana? Za kristianina tsotra. Aty hoa tsisy an'izany fa ny fiangonana sasany. Ary tsy tokony isy an'izany ao anatin'ny fiangonana. Satria ny mino an'i Jesosy Kristy dia tsy mijery sy miaino azy fotsiny fa tsy mantsiraha. Dia ampirisihany ianao androany tanterao izay nekenao. Raha mpandray fanasany tompo fotsiny anehanao e. Raha mpandray fanasany tompo fotsiny dia efa misy asa fanompona miandry anao. Zao mantsy mifanekena nataonao tamin'ny mampandray fanasany tompo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy fiangonana. Zao dia manaiky masina somi fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy avovelany eloko ary azoko ny ekeko ny hotia sy hanompo azy. Ka le fanompona an'i Jesosy Kristy tsy le hoe miala ny an-trano ianao dia tonga aty dia mipetraka, dia tonga ny akatoka dia eo, dia tonga fandraisana dia mihinana dia misotro dia mody. Tsy izay le fanompona. Fa tanterao ny fanomponanao. Ny fanompoanao tsy izany fotsiny ihany. Fa ny fijoroana ho vavolombelona tanterao ny asan'ny evanjelistra. Dia io ambony hoe misy olona mangididy sofina, misy olona tahaka izao, fa ianao kosa. Fa ianao kosa tanterao ny fanomponao. Farafahakeliny ry havana dia reto no ambadika izany. Izany hoe fanompona miandry antsika ankehitriny izany voalohany miorina tsara amin'izay nekeny. Miorina mafy amin'izay nekeny. Misy tokoa ny mampangozohozo io fiorenantsika io e. Avy ny confinement tsy mivavaka e. Zarany sasany aza. Ho antsika mpiandry avy ny corona tsy manao asa sy fampaherezana hono e. Zarany mpiandry sasany aza. Ny asanao, ny fifandraisanao manodidina, to manery anao mihitsy aza. Tsy hantanteraka amin'ny fanompona izay efa nekenao. Tonga tokoa ianao androandry havana. Inona re no mety manakana anao? Tsy hataterahanao ny fanomponao.
rehetra zao mpiandry telopolo taona na nisy ny fifoazana teto fiangonana mety manakambary izy ireo ny amin'izany hoe inona ny manaka anazy tsy hantanterahany asa sofanym-pahireza tsy hantanterahany fiofanana zay fanekeny tamin'mpiomana hoe mila miofana isam-bolana izy sisisa sisisa fa sika menakavy ihany koa mety manana zay olana ho atsaitsika manao hoe manaka anahy tsy ho amin'izany asa fanompony zany ny olona rehetra mety ho voasakana fa ianao kosa no Paoly apôstôly tamin'ny Timote zanany tanterao ny fanomponao androany ry havana nampitondra hafatra ho anao ny tompo ampirisika anao ataovy zay nekenao inavy reo nekenao teo anatrehan'ny tompo ho tanterahana atao amin'ny fiangonana amin'ny mampandrefana san'ny tompo anao amin'ny maha-kristianina anao amin'ny maha-dekônina anao amin'ny mahaloolona amin'ny mampitandrina amin'ny mampiandry amin'ny mampitorotehany katekista sisisa sisisa inona nekenao tanterao zany ny fanekena fototra nataotsika dia teo amin'ny batisa maro be tsika ray aman-dreny andray ohatra mantsy zany zao maro be tsika ray aman-dreny a mitondra zanaka atao batisa dia misy fanekena 5 zay ny atao fa anankiray amin'ireo fanekena 5 ireo ohatra zany a dia nataontsika tato fiangonana hoe manaiky ve nareo fa hampianatra ny rehetra zanaka reo ivavaka ho azy sy hampianatra azy ivavaka dia ina valiteny le ray aman-dreny eny tompoko fa firy amin'ny ray aman-dreny moa mampianatra ny zanany hivavaka indraindray to mifamototra amin'izany aza misy indraindray ho a le zanaka indray no mampianatra ny ray aman-dreny hivavaka fa mifampiarana an'izany eny dia tena zany mihitsy io ataon'ny sekola lahady io ao an-trano ao ampianarintsika ray aman-dreny mivavaka ny zaza andeha tsika hivavaka avereno zay ataoko jesosy io ta io zahay ohatroatra zany ohatra fotsiny zany lazaiko aminao zany nekentsika ray aman-dreny ny ampianatra ny zanakitsika mivavaka fa rehefa tsy ampianarinao mivavaka io zanako io dia azagaga raha zavatra hafa no ainy jereo nefa tsy nisy ray aman-dreny nampianatra zany ny teny ratsy zany raha tsy hoe ray aman-dreny tena hafa mihitsy dia manontany teny tsika ray aman-dreny taizany na aizany io zanako io ny teny ratsy ianao nefa tsy nampianatra azy dia rehefa tsy hampianatra azy hivavaka zay tena fanomponana ekenao ianao dia ny devolo mampianatra azy amin'ny fomba mahagaga sy tsy takatra ny sainao akory azonareo ve zany ry hava dikan'izany dia zao zay nekenao teo anatrehan'ny tompo dia tanterao ampirisiana ary tsika ry havako malala rehetra amin'ny tompo ianareo fifoazana eto fiangonana mbavady mitafy 30 taona no nijoron'ny sampana hiatrika ny 30 taona manaraka tsika tanterao e zay nekena mpiandry mpiomana zanaka ny fifoazana ao anatin'ny siam-pitezana nanaiky isika tsy nisy noterena kory kristianina tsy nisy noterena kory mpiandry dia tanterao zay nekenao tanterao ny fanomponao fandriamanitra io dia mamaly ny faharatsiny ary tena zavatra tsy tian'andriamanitra mihitsy zany hoe zavatra nekenao nefa tsy tanterahana na ianao azany hoe tsy tian'izany e misy olona fanaiky taminao nefa tsy tanterahana zay nekeny mainka mofa andriamanitra dia ampirisihana ianao tanterao ny fanomponao dia mimbona fanompona fa na dia zarazaraina samy manana aza ny fanompona sy ny fahamezam-pahasoavana dia iray ihany no tompo samy mpanompo an'i Jesosy Kristy isika ry havako malala eto am-pamaranana dia fitiniko ny afatra nampitondray ny tompo aho anao amin'ity fotoana manokana ity ny afatra voalohany dia fampatsiarovana anao ka nilazana taminao hoe tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao ny afatra faharoa dia fampandinihan-tenanao ka nilazana taminao hoe natao hanao asa tsara ianao ary ny afatra fahatelo dia afatra fampirisihana anao manao hoe ataovy izay nekenao dia mandehana fifalian'ny tompo fa ho azy rery any voninahitra ho amintsika kosa fampahirezany amen.
iombona ao amin'ny vavaka fangatahana isika riavana. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao izay ankehitriny ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity haino ity, nampaherezanao anay vahoaka kristianina rehetra teto anivo izao fiangonana FJKM ambavahady mitafo izao. Na dia fankalazananao Andriamanitra noho ny 70 taona ny sampana fifoazana aza ny andro anio, dia ny teninao kosa Tompo dia mahatratra ny olona rehetra. Misaotra anao izahay fa tena mbola tianay ianao. Tianay ianao ka mananatra anay, mampahatsiaro anay fa zanakao Andriamanitra izahay. Ary mampandiny tenanay ihany koa fa izay olona noforoninao dia hideranao ary hanatanteraka asa tsara. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny famporisihana nomenao ka nasainao izahay manatanteraka izay niekenay teo anatrehanao. Tompo malalo, misaotra anao izahay fa tena fitiavana lehibe ao anay izany nomenao izany ka tsy diso anjara tamin'izany teninao izany izahay fa samy nanana ny anjara tandrify azy ny tsirairay avy. Koa ankehitriny dia mivavaka aminao mba hitehirizanao mandrakariva izany teninao izany ka ampitombo hatrany ny finoana ty anatinay, hivelomanay ny teninao, hiainanay ka hanatanteraka asa tsara tokoa izay satria voaforona tao aminao Jesosy Kristy. Misaotra anao indrindra fa fahasoavana tokoa ny namonjenanay, tsy avy aminay izany fa asanao Andriamanitra irery ihany. Koa dia mametraka feno ny fiainanay tsirairay avy eo ampelantananao ary izay, manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra, ary indrindra ho anay tsirairay avy izay samy manana ny zara fanompoana ny kenay teo anatrehanao tokoa, manomboka amin'izay vita batisa, mpandray fanasan'ny Tompo, dekona, loholona, birao mpiangonana, birao ny sampana. Misaotra anao indrindra izahay fa fantatray tokoa fa raha ianao ny miasa eo amin'ny fiainanay dia tsy misy mahasakana izany, koa dia mametraka feno ny fiainanay sy ny anjara fanompoana ny ekenay teo anatrehanao, eo anatrehanao Andriamanitra irery ihany izahay. Dia mivavaka aminao koa ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo eto anivon'izao FJKM ambavahady mitafo izao, mba hanatanteraka asa tsara tokoa eo anatrehanao satria dia nambara tokoa ny raha maro isan-karazany, ary dia matoky izahay fa ianao no ampitombo ny finoan'ny tsirairay avy ka efa izany zara fanompoana izany. Mivavaka aminao ho an'ny birao ny satsampana tsirairay avy, ho an'ny sampana velona rehetra eto anivon'ny fiangonana, mba ho sampana hamo ka ho hitanao Andriamanitra miambina mandrakariva raha ho avy any amin'ny raha ny lanitra ianao. Mivavaka aminao koa Tompo ho an'ny sampana sy ny sampanasa rehetra eto anivon'izao fiangonana izao ihany koa, mba ahefa be mandrakariva ka hitenenanao hoe miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Dia izay rehetra mahasoa koa izao asan'ny fiangonana izao kanefa tsy voataky ny vavakay dia ankininay aminao Andriamanitra rery ihany, nefa dia mivavaka aminao koa izay ho an'ny birao sy ny mpiandraikitra fohy be eto anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izay tarihandray mandrem-pitandrina irako Andriamahasoa mi. Ianao koa Tompo ny ampahery azy ireo ny amin'ny fivoriana izay tanterahan'izy ireo isaky ny alakamisy, dia mba ho tena andiniana sy heverana mandrakariva ny fitoriana ny filazantsaranao ka ahatanterahana ny azakazaka masina izay fa ny ekena ovinanay FJKM mandritra ny 9 taona manaraka. Mivavaka aminao izay ho an'ny sampana fifoazana fohy be izay tarihan'ny ray amandrem-pitandrina ihany koa, Rakotondramanana Arjona sy ny Tony izay manatrika anay eto ankehitriny. Tsy mora ary tsy kely ny asa izay tanterahana izany sampana fifoazana fohy be izany, nefa dia nomenao baiko ihany koa izahay ny amin'ny hoe mifoaza tsara, miorena tsara. Dia mba hatanteraka izany vina izany koa izay Tompo indrindra ao anatin'izao fankalazana ny 70 taona ny joron'ny sampana fifoazana izao. Mampahereza ny tsirairay avy Tompo, indrindra ny filoha izay hitanao sy mianjanja eo anatrehanao ny amin'ny tsy fahasalamany, ianao Andriamanitra no anendry loharanona retana rehetra ka apody ny fahasalamany mba hafahany manefa izany adidy masina efa niekeny teo anatrehanao izany. Izany vavaka izany Tompo dia iombonanay, ampiraisinay feo amin'ilay fanampianarinao Jesosy Kristy anay manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra,
mamasinina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay nio ny any zaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminy ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterahana ny asa vavolombelona isika ry havana izay tarihan'ny ray aman-drenitsika dia ny tonian'ny sampana fifoazana fohy be. Mialohan'ny anatanterahana izany dia ataon'ny sampana fifoazana eto amin'ny FJKM mampavady mitafo ny hira faneva.
dia tonga amin'izao fotoana ny asa vavolombelo izao sika riavana anamariana tokoa eto anatrihan'Andriamanitra sy sika fiangonana fa nankalazaina androany ny fahatelopolo taona ny sampana fifoazana dia manasa ampitiavana ary ny filoha sy ny birao iara-itsangana ety aloha ety miaraka amin'ny tenanay. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo dia miara-misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fandro manokana no nomeny atsika ahafahana ny arany vavaka sy ny fampahery amin'ny alalan'ny teniny no zao fahatelopolo taona ny sampana fifoazana eto amin'ny fitandremana ambavady mitafo zao. Tsy vitsy ny fiangonana tokoa indray nihira tamintsika amin'ity taona ity no ankalaza ny fahatelopolo taonany, zany hoe niarany forona tamintsika tamin'ny taona 2017. Dia misaotra amin'ny tompontsika raha afaka mandateraka izany fotoana manokana izany arabaina ny mpitandrina sy ny fiangonana ary sampana fifoazana mahitratra izany fotoana manokana izany. Dia zao omenan'ny filoha sampana fifoazana ny fitondrana ny raharaha anomezana fankasitrahana ireo olona manokana tao anatin'izany 30 taona izany. Mbola ho ampitomboina aminareo ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo-mpamonjy atsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ny nahatratrarana itsy anio itsy hiderana sy nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra na nandalo sy naretin'ny mandringana aza isika. Fahasoavany no mbola matoy izao antsika, velonay natrapa-monjena, tafahoana soa indray. Safifa sampana fifoazana 30 taona, lalandavitra sy miteza no nojiavina. Ady mafy sy maharitra, mitaky finoana, faharetana sy fiaretana, fahafoizana, fizahany toetra mahamay, fa Jesosy Kristy kosa manome toko mandrakariva hoe momba anareo aho, tsy mamela antsika ho rava izy. Misy ry havana ny fianarana nandritra ny 2 taona farafahakeliny tsy maintsy atao eo anivon'ny Sefala FJKM. Ilaina ihany koa ny fiomanana, saina, vatana, fanahy. Misy ihany koa ny fiofanana eo anivon'ny iarahana amin'ny synodam-paritany sy ny foibe ary entina miatrika izany fanatanterahana ny asa izany. Tao anatin'izay 30 taona izay ry havana, nisy ny fanatanterahana ny tafika masina na ny akaiky na ny lavitra toy ny notanterahana tany Andriampamaky Ankeramadinika, tany Ankadivory Mertsiatosika tamin'ny taona 5 Nisy koa ny tafika masina tao manodidina fiangonana Ambavady Mitafo tamin'ny taona 7 Taona natao tany Ampotaka Anjorobe tamin'ny taona 13 Natao tany Andranobe Mantasoa tamin'ny taona 7 Ary nisy natao tany Mangatokana Sambaina Manjakandriana tamin'ny taona 20 Nisy ny voaniratsika nanao tany Isoavina fiorenana Ambatomanga tamin'ny taona 20 Misy ihany koa ny fanatrehana ny fivoriam-be izay nikarakarain'ny sampana fifoazana foibe toy ny tany Mahajanga tamin'ny taona 5 tany Antsiranana tamin'ny taona 10 ary tao Morondava tamin'ny taona 12 Misy fifa Ambavady Mitafo ry havana dia sampana velona ka amin'izany miara-miasa amin'ny sampana hafa izy eto anivon'ny fitandremana ary miara-miasa ihany koa izy eo anivon'ny sampana fifoazana efatrano dia ny FJKM Faravohitra, FJKM Ambohitantely, FJKM Mivaratra Andohalo sy Ambohipotsy. Eo koa ny asa miandry eny anivon'ny Toby synodam-paritany Antananarivo Atsinanana dia eo anivon'ny Toby Betela ahitantsoa Ambohiboziona izany sy any Mantasoa. Tao anatin'izay fotoan'izay koa dia isaorana an'Andriamanitra
fa nitsangana ny antoko-pihira fifoazana miasa fia izay vo avy nankalaza ny fahadimy taonany tamin'ny janoary lasa teo. Maro no efa vita voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, nefa mbola be ny tokony ho tanterahana sy asa miantry raha sitraky ny tompo ka velonaina hoy voalaza ao amin'ny Jakoba 4:7-7 ka hatramin'ny 7:7. Fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, tanterao ny fanomponao. Mpiandry asa tsara, asa mafy, tsy azo anaovana antsonjay na kitoto, fa tena miatra manaina tokoa, nefa kosa anovozana zava-tsora tsy atao kitoto, mandramaty ny fetra zay ny tarigetra, ka tsy maintsy efa raha Jesosy Kristy no mitoetra ao am-po amin'ny androm-piainana rehetra, ry mpiandry, ry fiangonana. Fifoazana miasa nambara ilay aina mitondra fahavelomana dia Jesosy Kristy velona avy a Nazareta izay nisolo helikasy anao zanak'Andriamanitra maty teo amin'ny hazo fijaliana, nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, velona ka mbola mifona ho asy anao mandrakanio. Ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra tamin'izay rehetra vita hatramin'izay sy izay rehetra mbola omeny ho atao ho tanterahana mandritry ny 30 taona ho avy indray. Anio ry havana, amin'izao fankalaizana izao dia isaorana manokana andray aman-dreny ny tony izay miara-manatanteraka aminay izao fankalaizana izao dia ny mpitandrina Ranomenjanahary sy Lofrady Marsial. Tonga eo amin'ny fankasitrahana isika ry havana, ny safifa no niorina dia nisy ndray aman-dreny nanaiko ho fitaovana teo am-pelatanan'Andriamanitra ho fanilo miampita ka nahafahantsika miatrika izao anio izao. Dia ireto avy izy ireo: Ramatoa Narjaona Claire Naline izay ray aman-dreny ny sampana fifoazana Loharano no niorena ny sampana fifoazana teto amin'ny FJKM Vavahady Mitafo. Ramatoa Zakaboay Edmé ary Andriamatoa sy Ramatoa Isandra Kotovao Albert Siodetta izay ny taranany no miaraka amintsika amin'izao fotoana izao. Teo indrindra ihany koa ireo ray aman-dreny mpitandrina dia ny mpitandrina Ratevitolotra izay tsy nikely soroka tamin'izany fampitsanganana sampana fifoazana eto am-Bavahady Mitafo izany. Ankehitriny ry havana, tsy alainy tsy hisaotra anareo ka indreto ny sampana fifoazana manolotra mari-pahatsiarovana ho anareo. Raha tsy ao moa izy dia mba hiangaviana ny zanany mba handroso aty anoloana mba handray an'izany. Dia ny zanaky Ramatoa Narjaona Claire Naline izay izy moa izany dia mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana kely dia ny zanany no handray izany. Mandroso eto anoloana azafady tompoko, dia mba hiangavianay ianao toy ny mba hanolotra izany fanomezana izany tompoko raha sitraka. Dia ny zanaky Ramatoa Zakaboay Edmé, ny zanaky Rakotovao Albert sy Odette tompoko azafady. Mandroso eto anoloana tompoko azafady. Dia ny mpitandrina Ratevitolotra. Ho an'ny Ramatoa Narjaona Claire Naline. Ho an'ny Ramatoa Zakaboay Edmé. Ho an'ny mpitandrina Ratevitolotra. Ho an'ny taranaky Rakotovao Albert sy Odette.
mankasitraka izay tompoko ny amin'ny fiarahanareo ny ombom-bavaka taminay niara-nankalaza tamin'ity andro anio ity. Misaotra fa ianareo no hitondra ny afatra any amin'ireo ray aman-dreny izay tsy tonga eto fa tsy manadino azy izahay ary mankasitraka indrindra. Ho an'Andriamanitra efa voninahitra afaka mahazo toerana tompoko. Fa izao an'io izao koa ry havana dia tsy tanteraka izao fankalazana izao fa teo ny nanolotra ny talentany tamin'ny famoronana ny Rafaneva dia raha matotahiana angatanay ianao mba hitsangana eto dia ny Birao ny vice présidente sa FIFA no hanolotra izany. Teo ihany koa ny namorona ny logo dia Andriamatoa Rakotonandrianina Andriamanantsara Nehemia. Misaotra anareo izahay izy mianatamianaka tamin'ny niarahanareo ny nandray anjara tamin'ny fanatanterahana izao fankalazana izao. Andriamanitra tompon'ny fiadanana ne ampitoetra ny fiadanana aminareo ary anome anareo ampitombo ao aminareo ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay efa nampitoeriny aminareo. Mankasitraka tompoko. Fa izao fankalazana izao ry havana ny totosa dia isika mianakavy niara-nientana, nanohana, nivavaka ny amin'ny fantotosany. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanareo. Tsy hainay valiana fa Andriamanitra mahalifitsy fa ny any ho afaka zarainay aminareo dia ao aorianan'ny Trinité dia isy mofo mamy hifampizarainay aminareo fa isy ny fandaminana amin'izany rehefa feo. Mankasitraka indrindra tompo ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Eny ary andeha hitsangana hivavaka isika ry havana. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino 30 taona nijoroana ny sampana fifoazana eto ambavady mitafo dia noho ianao, eny noho ianao rery ihany. Misaotra anao zahay. Izao hetsika izao ny azonao atao dia noho fitariana fanahy masina. Ary ireo mpanomponao Andriamanitra izay niasa sy misofotra ianao amaly fity. Ireto taranaka izay handimby hanohy indray ny 30 taona manaraka dia mba fahasoavanao satria asanao zahay no forona tao amin'i Jesoa Kristy zanakao no tendrenao sy aprisianao mba hanao asa tsara ka indreto izay tompo vonina antanteraka ny fanomponay dia ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra ny amin'ny atrehana izao 30 taona manaraka izao amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Mahazo toerana ry havana dia anterina ny fisaoran'Andriamanitra ny fobe fifoazana dia miarahaba ny sampana fifoazana eto ambavady mitafo izao faha 30 taona izao mirary koa raha mirary ny aombiazana ny amin'ny 30 taona manaraka dia ho azy irery ihany ny voninahitra amintsika kosa fahasoavana. Amen. Eny ry havana, mialohany anatanterantsika ny asa sy ny fampaherezana dia manana anjara fitenenana foy ny sampana fifoazana synodam-paritany amin'ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ny sampana fifoazana ambavady mitafo noho izao fa 30 taona izao dia mirary soisoa ao anareo ny amin'ny 30 taona ho avy ary eo anatrehan'izany dia misy ny tsodrano avy aty amin'ny sampana fifoazana sodam-paritany atolotra ho anareo anohizanareo ny asan'Andriamanitra. Mirary soa indrindra. Eo am-piomanany ny mpanompon'Andriamanitra anatanteraka ny asa sy fampaherezana dia tanterahantsika ny hira fifoazana 3:20 mitsimboka eo an-tanimbolinao ray
rehefa tafapetraka amin'ny toerany avy a ny mpiandry a dia atsahatritsika ny hira. Vavaksika Tompo. Rehefa Tompo, misaotra anao noho ny fahatanteran'izao fotoana izao, azonao manao ny asa sy fampaherezana amin'ny vahoakanao. Ko mamelany izy ireo amin'ny fahatanterahany rehetra, ka mba hahita raha mivelona izay mangetaheta marina tokoa. Ho vakiana ny teny fahefana, eto manorina izao asa masina izao. Ny fanahy masina ny asa ao anatin'ny teny, mba ahitana zava-mahagaga iray ao amin'ity andro an'ity, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nanaovanay izao mivavaka izany. Amen. Eloha mpanajana ny teny fahefana etinamena izao asa masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina izay minoa ny asa ataoko no ataoko, ary anao asa lehibe izany azy izy, satria izao mankany amin'ray ary na inona datanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hakalazana an'indray eo amin'ny zanako. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina amin'ny ary izao ngataka amin'ray ary izy amin'ny ianareo ka manatra mba eo aminareo mandrakizay dia ny fahamarinana izay tiavina izao tontolo izao iraisana, satria tsy hita ny mafantana fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Ary izy taminy mandehanana izao tontolo izao ianareo ka mitoriny firazantsara ny olombelona rehetra izay misy atao batisa no vonjeny fa izay tsy mety mity no eloiny. Ary izao famantaran'izao manaraka izay izy. Amoaka dia ny amin'ny anarako izy, miteny amin'ny teny izay tsy mbola haiko izy, andreny anarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy ampanina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia misitana ireny.
ary jesosy tompo rehefa nitehitany dia nampikana ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoteny eny tontolo eny ary mitompo ny alany any satana ka nanamarina nitety tamin'ny famantarana izay vazy lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezina ety ambony tany eo fehezina ny an-danitra ary na inona vahanareo ety ambony tany eo vahana ny an-danitra ary lazaiko aminareo koa raha misy moa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azy avy amin'ilay izany an-danitra izany fa na aiza mandronandrona telo amin'ny anarako dia hovoany ao Amin'izay Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo tahaka ny nanorano iray manerano anareo. Ary rehefa nilaza izany dia nanisy fotonainy fa hoy izy taminy raisy ny fanahy masina mielokiza no avenanareo dia voavely izany ary maniza na iza kosa no tsy avenanareo dia tsy voavely izany Jesosy tompo misaotra ny amin'ny teny fahefana izay nomena anay izay efa nanehoanao ny voninahitra ao tany amin'ny toerana maro samihafa tamin'ny olona manerana izao tontolo izao tamin'ny tranga samihafa mpamafatra ianao fa niasa ka iza izany Jesosy misaotra fa teny fiainana mahatonga Paulina berbeda dengan sana kenal ken panitungkai terbara di dalam air ken sabar walena saya mandroka di pandakan ini pamesina ini karena seperti itu kok maka nyonyen mo raya antiwa ni ani ufuna na wilian seperti itu ana Mengajar sesuatu mana kita berada sedikit, bergumpul dan sejadinya. Nah itu bentuk petaka. Nanti malam sebelum itu pun baik mana kita nanti tanpa setiap tahun. Mengajar sesuatu tidak siapa orang itu setan. Jangan mengajar sesuatu itu. Uang kita itu simpul bergerak, belajar, fitaka, dicangga-canggan, tebul pamsari, tebul pamukya, pampucan kita. Uang sama kita. Mandian itu mereka kecapan, baik Jesusan sekali yang itu, cima mengatakan itu kau kan sini di masa tanggal dia, dasar itu mereka kecapan, cima deh, ya, so deh lah, cuma mereka itu bukan di masa itu, deh kau di tanggal itu cara dari kaitan, dasar itu satana, bukan, jangan mengajar Yesus. Jesosy tompo dia tovaokanao manititelo eo voninahitra ao matsiaro menaka sy magaya satria nateraky tamin'olo ka manaky mividy anao azy maminako amin'ilay tovaokanao rehetra izay matsiaro mavosapitana hitambo isara mitanatao tsoraky miapiela viaviaka ka tiako misakafody ho any misy olo zay tompo fa tsy ominao ihany inao mesmo ty tsy mampolakolaka aminao ka manapakaza ny fahoizy fahantany tompo mba irano fanambaranao mba hampaniry sy hanafaka aminao dia mba teo tompo ny famolaterana anompo sy hamezy nahitra anao amin'ny anarao Jesosy tompo sy mpamody anay mangatana izany amen hoy ny tompo hoe ianao izay miasa fataka sy mijaly manam-paoriana manatona ny tompo fandrao fanontinareo mpiandry ny vomosotra vonina nametratanana anareo amenao mampitaliana fafava manosoaranareo amitatana ny hira dimapolo sy dimanjato nataontsika ao anatin'izany fanantonantsika ny mpanompon'Andriamanitra izany ry tompo ny tanomaina ny itoerako midina rery andonaina ho ao anatiko
tompo ny tany maina no toerako midina rery andronaina ho ao anatiko tsy aloka malaky lasa no angataiko aery monina iasa sy anavany fo ry tompo ny tany maina no itoerako midina rery andronaina ho ao anatiko tsy aloka malaky lasa no angataiko fa ery monina iasa sy anavany fo ny afona ho ampandreseho ny afonofoko ny sitraka ho anye ekeko tena sitrako etena zavatra ilako ny hoavaozina ny aina hoaso ny ako velokoana ny afonofoko ny sitraka ho anye ekeko tena sitrako etena zavatra ilako ny hoavaozina nahoaso ny ako ry zaza mpiodina mba miverena antsony iray isika maly ampotsiterena indreto zahay 700 zaza mpiodina mba miverena antsony iray isika maly ampotsiterena indreto izay miaiky maratsy maratra ny sitrano izay sitrano izay fa simba ny toetrana sitrano izay fa simba ny toetrana indrisina no takamendrika sy very izay ny razana diana nompony matokana rainay iray jereroka diavonjero mbao zanakao mbao zanakao zahay mitanondrikiza mbao zanakao zahay mitanondrikiza sitraniko ny fielorana reoriza nakoa tsy ampanjomoniko aminay nitavakoko izany hirena ho amponay faraye mampionona faraye mampionona ny olona
mandahoanao elao raiko zao dia teody aho maniry ankina nitrantranao zao dia teody aho 700 sy 700 700 sy 700 Isaka binare
zao de teodiao tetamiao rakiumala rasunitana tetamiao eny ary mamaraparana ny asa soapairezantsika 7 sy 10 ny hira ataontsika ry Jeso masoandronay io ny aizy ny fo lasa tokoa fa tonga ty anatinay zao mazava lehibe 7 sy 10. Jesu masoandronaio aizy fo lasa toko fatonga ty anatina iza mazava lehibe Jesu soa lehibe nunetina
zao an'Andriamanitra no hangina ka tsisy saotranao maneo zao fahasoava lehibe nomenao ny olonao zao zany koa tokoa zahay asany tanao adidinao zahay mikarakara anay ianao misahirana aminay ko dia misaotranao zahay tamin'ity ora sy fotoana ity fa vita indray ny asa nandrahanao reto mpanomponao reto nandray ny fitahina sy fahasoavanao ny olonao izay nanatonanao tamin'ny fanetretena ary dia no marinonao ny teninao fa tsy misy milavinao na dia iray akory aza nomenao famelan-keloka ny tsirairay avy nomenao ny fampalatenana fa nomezatoko fa handray tanana no aviny ianao ary omenao azy ny hery fanainao masina hampahery azy amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra satria asanao zahay ny forononao to amin'i Jesosy Kristy zanakao mba hanao asa tsara dia nomenao anay fanahy masina hampahery anay hampirisika anay hataterahanay ny fanompoana dia voly sisa tana fahavalo tsy manan-kery amin'ireto olonao no ny fahazavanao Jesosy Kristy eo aminy dia aperaka feno am-pialatananao ary ny fiainany tsirairay avy fiainany isan-tokantrano isam-baravarana ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenena matoky anao zay ry Jesosy Kristy loha mpiandro fa ho eo anay mandrakariva ianao araka ny teninao dia ho anao ndera sy laza ary voninahitra ny anaranao Jesosy amen ho antsika izay niatrika ity fahatelopolo taona ny sampana fifoazana ity indrindra koa fa nandray ny asa sy famparezana zao no afatra tolotro ny tompo antsika manao hoe koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'i Kristy Jesosy ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atoloro koa izay olona mahatoky izay mahay mampianatra ny sasany koa miara miaritra ny mafy amiko ianao tahaka miaramila tsara ny Kristy fa ny miaramila manafika dia tsy mba manimiko tena amin'ny raharahanyzao fiainana zao mba ahafaly izay niantso sy ny fidiazo miaramila ary raha misy miezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna dia tanterao ny fanomponao amen irosa amin'ny famaranana ny fampovavahana ry isika misaotra ny tompontsika efa tanteraka izao fampovavahana zao a ny hira voalahatra enina amin'ny 50 sy 312 mialohan'ny tsodrano ny fahatelo aorin'izay a aoka hitsangana ianareo a riavana raha koa zao misaotranao famba no fidinao ho mpiasanao tsodrano zay tonona somenanareo amin'ny anaran'ny tompo
jesosy kristy tompontsika sy andriamanitra arantsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara ny fahasoavana izy no ampionana ny fonareo anie sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ka dia andriamanitra no ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny sy amin'ny voninahitra zao amin'ny kristy jesosy amen. Andiny fahatelombolovy antsika. Ivavaka mangina isaotra ny tompo aopotsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Araka ny voamara teo dia hiara-mifaly amin'ny sampana fifoazantsika indreny ny avatsika dekona mitondra n'ilay mofomamy ifampizarana amintsika raha izitsika ampitiavana zany araka ny fandaminana izay fahanome.
Thank you.